Ivadika eo amin'ny lalao baolina kitra isika izay fanadina maromaro no entintsika noentiny namana zakino amintsika mandritra ity fandarana ity ka ny anomboantsika izany dia ny fiofanana ho an'ny mpanazatra izy ity izay ny faran'ny herinandro zao teny amin'ny ivotoeram-piofanany federasiona eny Kariao. Mpanazatra misa enina amby roapolo eo amin'ny sehatra ny baolina kitra malagasy no nahazo fiofanana avo lenta avy amin'ny FIFA tamin'ity herinandro ity. Fiofanana nampanaovin'ny tale teknika nasionaly malagasy sy ilay manampaizana avy amin'ny federasiona iraisam-pirenena Ulrich Mathieu. Ity faran'ity izay sady tale teknika nasionaly ny baolina kitra any amin'ny nosy Seychelles. Ny roapolo amin'ireto mpiofany reto dia voavy nahazo ny fiofanana ho an'ny lisansa CAF teto Antananarivo sy tany Mahajanga. Napin'ny mpanazatra ny ekipa-pirenena beach soccer sy ny ekipa-pirenena lasovavo ho an'ny baolina kitra ho an'olona 12. Nodiniana manokana tao anatin'ny fampiofanana ny olana misy eo amin'ny baolina kitra malagasy. Anisan'ireny ny olana ara-batana. Voalaza tokoa mantsy fa tokony eo anelanelan'ny 2 metatra sy 7 ka hatramin'ny 2 metatra sy 5 ny mpilalao baolina kitra iray. Ho amin'ny malagasy nefa dia mbola saika latsaka izay avokoa ny mpilalao eto an-toerana. Isarak'izany ny ezaka tao amin'ny fitiliana ireo mpilalao manambatana any amin'ny faritra. Eo ihany koa ny tokony ampitomboana ny isan'ny lalao ataon'ny ekipa tsirairay amin'ireny fifaninanana any amin'ny ligue paritra ireny. Izany rehetra izany natao dia ampisondrotana hatrany ny avo teknika ny baolina kitra malagasy amin'ny ankapobeny. Nidritra ity fotoam-pamarana ity moa dia velom-pisaorana ny FMF sy ny mpampiofana ireto mpanazaitra reto amin'ny fitsonjovana hatrany azy ireo amin'ny fanomezana fiofanana. Marihana fa saika ireo mpanazatra ny santatra ny lisansa CECAF 5 taona lasa izay no nandrafitra ity andiany nahazo fiofanana avo lenta ity. Tetsakilan'izay dia nanamafy Ulrich Mathieu fa efa hita taratra ny fandrosoan'ny baolina kitra malagasy raha ny fahitan'ny fahazotoan'ny mpanazatra nahazo fiofanana. Ary farany dia nampanantena ny FMF tamin'ny alalan'ny filoha-lefitra voalohany Dodo Andriamiasa Rosoa fa hisatrany ny fiofanana tahaka izao mba hoentina hampandrosoana ny baolina kitra eto Madagasikara.